Izay zany no vaovao ny taranja baolina lavalava amin'ny afaka herinandro vitsy eo dia iverina ny fandinanana fidinan'ny tompon-dakan'ny ligina Lalamanga na eo amin'ny top 14 izany. Ivadika eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra antsika Savaranando amin'ny fidinany amboaran'ny Madagasikara. Tanterahana hatamty faranenandro tianko tokoa ireo lalao maromaro tafiditra amin'izay lalao Savaranando ny fidinany amboaran'ny Madagasikara Telma Coupe de Madagasikara izay maro ny vokatra fa ny azo ambara aloha dia nivoaka nandresa avokoa ireo ekipa andrasana sy olazaina ho goavana anisan'ireny ireo ekipa efatra avy eto Analamanga izay hiatrika ny poule des As ho an'ny fifaninanana eto amin'ny ligina Analamanga. Noporofon'ny ireo ekipa efatra voalohany eto Analamanga ny mahambony avy teknika sy mahasangany ny faninanana eto an-drenivohitra. Samy tafita amin'ny ampahenina amby folon-dalana avokoa mantsy izy ireo amin'ny fedina ny amboara nasionaly taranja baolina kitra na ny Telma Coupe de Madagasikara natao teny Carion tamin'ny faran'ny herinandro teo. Nanomboka izany ny ekipan'ny Saint-Michel manao akanjo manga rehefa nandresy ny ekipan'ny AS Fanilo avy eto Analamanga ihany tamin'ny isa 2-0. I Bob Sitsiresi no napiditra ny baolina ho an'ny ekipana Parobe teo amin'ny fizaram-potoana faharoa. Taorinan'ny tarihany tamin'ny isa 2-0 dia somary natotoro kely ny Saint-Michel ka napiditra baolina tokana ho azy ireo Erika Tale sy ny namany. Nanaraka izay kosa dia nomitsaniny ny ekipan'ny AS Dema miakanjo maitso tamin'ny isa 1-20 ny Salka 7-10 avy any Tasy. Ny aloha ny fialan-tsasatra dia efa nitarika tamin'ny isa 4-0 ny ekipan'ny Serana-Piaramanidy ny Fato. Toraka izany ihany koa nandritra ny fihaonana natao ny andro alahady dia nanamontsana ny ekipan'ny SFFM Amoromani tamin'ny isa 1-10 ny ekipan'ny IFC. Ary farany dia lavy ny ekipan'ny Tana Formation tamin'ny isa 2-0 ny ekipan'ny 3FB Anambatondrazaka. Raha ny fahitana ireo vokatra ireo dia inona fa hafana tokoa ny poule des As eto Analamanga anomboka ny 20 Jolay ho avy izao. Marihina fa ny 20 sy ny 20 Jolay avokoa no anaovana ireo lalao ambony tafiditra amin'izay Savaranando ny Telma Coupe de Madagasikara izay amina kianja maromaro manerana ny nosy.